أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيفا متينا تورتين زمان حضرت مرجع مسرور أحمد أدعو الله تعالى بناصر العزيز تم زما فاتل بروفلنامي 2025 تاورين نيفا مكينة تشهد سنتاوز سن سورة الفاتحة إلى كليفة ملاتك أدعو الله تعالى بناصر العزيز تم نماكي نتوكسيان ديني إزاي أوانغات سنكران ماسنا وي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Na paratena anirozay pino sy irozay nanao asa tsara Allah fa nawazy ireo mpandimby ty antany marina tokoa tahaka nanaovany ny mpandimby ny sasany tamin'ireo zay teo aloha ary ampitoetra marina tokoa ho azy ireo ny fivavahana izy ireo izay nofidiny ho azy ireo ary taorian'ny fatahoran'izy ireo dia nanolotra marina tokoa fifandriam-pahalemana sy fiadana ho azy ireo ya Allah ho setrin'izany manompa izy ireo ary tsy ampifangaro ay amin'ny zavatra hafa ary na iza izay tsy makasitraka aorian'izany dia ho isan'ireo zay mpihodina. Toko fa 420 ao agnatin'ny Qur'an masina. Aveo dia nilaza ilay kalifa malalatsika Allahu Ta'ala binasril aziz fa hoe efa feno 70 am'zato taona izao no niorena ny khilafati ato agnatin'ny Jamaat Musulman Ahmadiyya. Nanomboka tamin'ny taona 1908 izany araky ny fampanatinaina Allah ilay tsito sy mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka sambatsy ireo zay Ahmadi fa tafiditra ao anatin'ny rafitra izay nambarany Allah mialoha ny fiavian'ny Mesia nampanatinaina ilay Imam Mahdi de izy ny vanimpotoana fifoazana ho an'ny finoana Islam izay hatomboka ao anatin'izany koa ny khilafat araky ny naminaniany mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Araky ny hadis de nilaza ilay mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam fa hoe hitoetra eo aminareo ny faminaniana raha sitraky no Allah ary hisy ny fitondrana khalifa aorian'izany dia ary hisy koa ny fanjakana izay manao didijadona ary hisy ny mpanjaka izay tsy refesy mandidy ary aorian'izany dia hisy ny faminaniana amin'ny alalan'ny mpaminana ary hisy koa ny khilafati ary aveo ilay mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam dia nijanona tsy nitenitsony. Ilay kalifa malalatsika Allahu Ta'ala binasril aziz dia nilaza fa hoe ny fiaviany ilay Mesia nampanatinaina alayhi salam dia mifanaraka amin'ny faminaniana zay nataony mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam io. Nanomboka ny vanimpotoana vaovao ho an'ny fifoazana ny finoana Islam ary ny orina rafitsy ny khilafata aorian'ny nilazainy mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nilaza ilay kalifa malalatsika Allahu Ta'ala binasril aziz fa hoe nampanatsena zavatra tsara ny ropino Islamy Allah fa hanorina ny khilafata eo amin'izy ireo. Taorian'ny mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam de nijanona nandritra 30 taona ny khilafati nefa tsy tokony hijanona nandritra 30 taona ny khilafati ho ilay mpaminany masina sallallahu alayhi wa sallam fa nisy ny fitonjana jadona sy ireo fitonjana mpanjaka sy ireo zavatra tsisy dikany. Aveo nisy koa ny khilafati izay naorina amin'ny vanimpotoana ilay Mesia nampanatinaina alayhi salam izay
fampanatinainy kilafaty zay nataony mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fampanatinainy kilafaty ity dia tonga miaraka amin'ny fepetra fa hifikitra am'izany tsika rehetra. Raha mbola mifikitra amin'ny kilafaty isika rehetra dia hioti ny fitahina Allah na hoe fahasoavany Allah. Na dia izany aza dia mitaky ny fahataterany fepetra sasany izay nofaritany Allah ao agnatin'ny Qur'an masina. Nilaza ilay kalifa malalatsika Allahu ta'ala binasri al-aziz fa hoe izay avy amin'ny teniny Mesia nampanatsinany alayhi salam hoe Allah dia maneho ny heriny roa karazany. Voalohany dia asehona amin'ny alalan'ny tanany mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam ny tanany heriny. Faharoa rehefa maty ilay mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam dia mipoitra ny fasairanana sy ny olana ary mahatsapa fa matanjaka ireo fahavalo ary mihevitra fa mikorotana zavatra rehetra ary resy latra fa lany tamingana ity jamaty ity ary na dia ny mpikambana ao anatin'ny jamaty aza dia ao anatin'ny fikorontanana ary tapaka zavatra rehetra ary ny sasana amin'izy ireo dia mampalahelo sy ireo ratsy fanahy dia misafidy ny lalana makany amin'ny fiemorana. Ary aveo i Allah dia mivadika amin'ny heriny, aveo dia mihemotra ny fikarakarana ny jamaty sy ny fampandrosoana ary voahozongozona ny jamaty. Ka noho izany ny olona izay tsy mivadika hatramin'ny farany dia hanatitry maso izay fahagaganany Allah izany. Izany nitranga tamin'ny andro ny Hazrat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu rehefa ny maty ilay mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam dia maro ireo bedouin nivadika ary ireo zay mpanaradia mpaminany masina sallallahu alayhi wa alihi wasallam noho ny alahelo dia tahaka azy ireo koa lasa versaina. Aveo i Allah dia nanangana any Hazrat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ary naneho ny fanondroany ny fisehoan'ny heriny sy nanavitra tanteraka ny finoana Islam. Ary izany koa mbola nitranga tamin'ny andron'ny Hazrat Moses alayhi salam rehefa maty ny andalana avy tany Ezipta ho an'ny Kinana izy talohan'ny nitondrany ny Israelita ho any amin'ny toerana nokasainy araky ny fampanatinaina. Tamin'ny fotoana nahafatany Hazrat Moses alayhi salam dia latsaka tao agnatin'ny fisaonana lalina ireo Israelita. Voasoratra ao anatin'ny Taora fa nitomany nandritra 40 andro ny Israelita noho ny alahelo izy ireo tamin'ny fahafatesany Hazrat Moses alayhi salam tampoka tao amin'izy ireo. Torak' izany koa nitranga tamin'ny Kristasy tamin'ny fotoana niparitaka avokoa ireo mpianana. Izy ireo dia nivadika avokoa ka ory namana sakaiza malala satria nisonany Allah hatrizay dia maneho ny heriny. Nasehony Allah ilay tsy toa ny fisehon-javatra roa mba hampitsarana ny hafaliana diso roa ataon'ny mpanohitra rehetra. Ka i Allah dia tsy hanova ny fomba mampanaony hatrizay ka aza malahelo am'izay nolazaiko taminareo ianareo ary tsy tokony halahelo ny fonareo fa zava-dehibe ho anareo ny hovavolombelo ny fisehoana faharoa ary ny fiaviany dia tsara kokoa ho anareo satria mahatra mandrakizay izany tsy farana mandra-patongavany andro fitsarana ary tsy ho tonga io fanambarana faharoa io raha tsy miala aho. Fa rehefa lasa aho dia Allah andefa an'izany fanehoana faharoa izany ho anareo izay hitoetra eo aminareo mandrakizay araky ny nampanatinaina Allah agnatin'ny barahena Ahmadia. Ary io fampanatinaina io dia natao ho ahy ary nolazainy Allah tamiko hoe ho ataoko handresy ny hafa mandra-patongavany andro farany ty jamaty ity izay mpanaradianao
ka rehefa afaka izany andro izany dia ho tonga ny andro izay andro fampanatsinana mandrakizay. Ny Andriamanitsika dia ilay mitana ny teny fikasana sady matoky ny tenin'ny Andriamanitra marina aho. Hasehony anao ireo rehetra nampanatsinainy am'izao andro izao. Ary am'izao andro izao dia maro ny loza miandry ny hitsanga. Avy amin'Andriamanitra aho amin'ny mahafisehoany fitahiany ahy ary maha-persiana ho heriny ahy. Ary misy olona hafa zay ho fanehoana ho hery faharoa. Noho izany eo ampiandrasa ny fanehoana ny hery fanondroany ianareo rehetra ka mazotoa mivavaka ianareo. Ka aoka anjamaty ireo olona marina tsirairay avy amin'ny firenena rehetra hiombombavaka mba hidina avy anandandra ny fanehoana faharoa ary hampiseho aminao fa i Allah dia mahery indrindra. Nalaina tao agnatin'ny boky Wasia pejy 5 ka hatramin'ny 9. Aveo ilay kalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasir al-Aziz dia niresaka momba ny firaisankina izay naoriny tamin'ny alalan'ny khalifa hoe nanao filazana ilay Mesia nampanatsinaina alayhi salam ho an'ny olona eran'izao tontolo izao mba hivavaka ary nanao faminaniana izy fa hiparitaka manera zao tontolo izao ny Ahmadiyya. Hitatsika izany ankehitriny fa izany no zavatra misy miaraka amin'ireo Ahmadi manera zao tontolo izao izay mifikitra sy manolo-tena amin'ny khilafat. Hita koa izany tamin'ny fifidianan'ny khalifa Fahadim ny fomba ny vondronany zao tontolo izao ka tahaka izany koa ny hitohizany. Ka noho izany dia tsy maintsy manohy mifikitra amin'ny khilafat isika rehetra ary miomana amin'ny fanolorana sorona rehetra ho fitazonana ny rafitry ny khilafat. Ny fitahiany Allah dia amin'ny alalan'ny tanan'ny khalifa. Ny fitahiany khalifa dia mitoetra amin'izay makato azy. Ny khalifa dia mivavaka sy mifoha amin'ny alina mba hivavaka ho an'ny fiarahamonina izay misy azy. Nilaza ilay khalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasir al-Aziz fa hoe Allah mihitsy no mitaona ny fon'ny olona ho amin'ny khilafat. Noho izany dia ireo zay mifikitra amin'ny khilafat dia mahita fitahina tsy tambo isaina. Na inona ireo mpanohitra ana Pakistan zay hitatsika ankehitriny dia tsy hitsahatra ny fandrosoany Ahmadiyya ary tsy hitsahatra hitombo ny mpikambana ao anatiny. Eny aza na dia be ny fanoherana sy martsiora maro dia maro dia tsy azo zongozona ny finoan'ny olona na dia mafona azy izy ireo. Aveo ilay khalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasir al-Aziz nilaza fa hoe diovy ny tenanareo amin'ny shirk rehetra. Napetraky ny Allah ho an'ny khilafat ny tsy fanaovana shirk, ny faneraserana amin'ny Allah. Na dia avinavina sy eboeboana aza dia mety ho endriky ny shirk. Ka raha te hijinja ny fitahian'ny khilafat isika dia tsy maintsy manadio tena amin'ny endriky ny shirka rehetra. Aveo ilay khalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasir al-Aziz nilaza fa hoe mahasoa ny tenin'ny khalifa ny endrika tsara indrindra amin'ny vavaka zoma dia rehefa mitoroteny ilay imam ary manome taridalana ho an'ny rehetra. Makana amin'ny khalifa ny rehetra amin'ny alalan'ny toroteny, fianonan'ny toroteny ary makana amin'ny khalifa ny rehetra rehefa miteny izy amin'ny alalan'ny imtia. Alefa amin'izao tontolo izao ny torotenin'ny khalifa izay ahitana olona mijery sy mihaino tsara izay lazainy sy mampihatra ny tenany amin'ny alalan'ny fiainany. Ny fandresena ho an'izao tontolo izao dia mitoetra amin'ny firaiketana amin'ny khilafat. Aveo tamfariny ilay khalifa malalatsika Allah Ta'ala bin Nasir al-Aziz dia nivavaka janaza ho an'ny olona zay maty tany Rabois izay antsoina hoe Pir Muhammad Munir. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un.